Mbola hijanona eto Antananarivo hatrany kosa isika mbola mitohy hatrany ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana eto an-drenivohitra. Tao anatin'ny 20 andro mahery izao mitohy eny Antsahalalana sy ny manodidina ary ihany koa ny eny Soarano. Mbola mitohy hatrany ny fifanenjehany eo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny mpiasan'ny commune ary ireo polisy munisipaly. Ireto farany izay manala ireo mpivarotra amoron-dalana eto an-drenivohitra. Raha ny teo Analakely, Behoririka ary Petite Vitesse no nesorina tamin'ny voalohany dia efa mitohy hatrany Tsaralalàna, Soarano ary ny sisin-dalana midina Antanimena iny amin'izao. Mifanao fangalam-pery araka izany ireo mpivarotra sy ny mpiasan'ny commune. Misy ny fangalana ireo entana izay mpivarotra mbola miny mivarotra ka tratra an'ireto mpiasan'ny commune ireto. Eny Mahamasina no hakana ireo entana tratra ka misy ny sazy aloha amin'izany. Mangataka ny fampidirana azy ireo ao anatin'ny tsena ireo mpivarotra. Herinandro mahery izany tena nanalana ity. Dia ahoana ny fomba atao azahoana aretina velona taminareo ve ilay entana sa hoe manaraka anazy any Mahamasina miasa vola tratra dia misy vola aloha sazy ve sa vola aloha. Famitarainy izay mba omena toerana satria tetiny nahazatra anay taloha dia sarotra be ilay mitady toerana io mbola hanavao olona indray. Raha tsy ahivina dia efa nanomboka ny faha-efatra ny volana Janoary teo ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana izay mbola mitohy hatramin'izao. Araka ny ambarany teo amin'ny ivon'ny commune Antananarivo dia ny famerenana ireo mpivarotra ao anatin'ny fanarahan-dalàna dia ny fidirana ao anatin'ny tsena ara-dalàna misy 12 eto an-drenivohitra no tanjona.